Oronan-tsary nampoina ny rika ny valaparihako amoy indray ny mahamalagasy. Alabato tamin'ny fifidianana tsy ho foana akory ny fanantenako hoy Marc Ravalomanana. Tsena anosiala mitokona mivarotra tsy manaiky ny androdanana an-tsenany. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray no iarabaka anao no sady itsidihako ny tokantranao amin'ity ariva ny alarobia fa folo ny volana novambra taona 2024 ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fetalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny kolotsaina avy hatrany nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandinana ny oronan-tsary mitondra lohateny hoe nampoina ny rika ny valaparihako. Ity oronan-tsary ity izay amerina indray ny tantarany Madagasikara. Ampanao politika maro no tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ho an'ny firenena ity ary anisan'ny tonga nanatrika izany ny filoha Marc Ravalomanana fanatetiana avy hatrany ary eo amin'ny sary sy ndratsany toky raha marila. Amoy indray ny mamalagasy malagasy efa reraky ny fiainana izay tsy mahalala intsony ny tena tantarany no antony amokarana ny oronan-tsary nosoratan'ny profesora Raimoranjeva izay ho totosainy Henri Randrianierana mitondra ny lohateny hoe nampoina ny rika ny valaparihako. Natomboka androany tamin'ny fomba ofisialy ny fandinana ny oronan-tsary ka tanjona ny amerina indray ny tantaran'i Madagasikara izay mifototra amin'ny tantaran'ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Tsy manan-kely, tsy manana finiavana fa miraviravin-tanana fotsiny eo amin'olo miadi-piaina ny fahasairanana ary ny olana izay atrehana dia ny hafarany miandry sy manataka vonjy fotsiny no manjarantsika ary tsy mahataitra na mahagaga ny mahita olo maro tsy mba samy rere fa malagasy izy. Zay no mitarika hanaovana amin'ity horonan-tsary ity raha nanantona ireo tanora tao amin'ny valaparihana satria rehefa nifampidiniky zay dia nihevitra fa ilaina ny handosona an'izany fomba fijery mampalahelo zany satria tsy izany no niaina ny lazantsika, tsy izany no anjarantsika ary tsy izany no fanantenana iainantsika amin'ny tokony iainantsika amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe loatra ho an'ny firenena ny hetsika tahaka izao. Hoy kosa ny filoha Marc Ravalomanana raha nantany ny mpanao gazety momba n'ity fanototosana oronan-tsary izay ampisongadina ny maha malagasy ity. Aza adino fa ny firenena mahafirenena firenena dia le tany aloha dia ny mponina aminy dia ny fananany ny hareny. Izany zany tena tsara ilay satria voalaza tao anatin'ilay fandarana teo raha mihaino tsara tsika fa tena merina indray izay asan'ny mamalagasy ny malagasy zay. Raha nijery tsara zao nareo tao milaza hoe mimena trano izy ny ambom-ponina malagasy na ny fierté malagasy hoe malagasy ianao satria nahoana le harenan'ilay olona na ny olona tsiray aby misahirana dia lasa malahelo izy dia menatra izy. Dia ity zany amelona indray le ambition, le ampopo, le fierté hoe izaho malagasy. Ianao nefa tsy afaka ampisehoan'izay raha ohatra mahantra raha sahirana menatra ihany ianao. Dia izay no tena tanjona misy hevi-dalina lehibe ao ambadika io zavatra atao io. Ny famerenana indray ny asan'ny mamalagasy ny malagasy amin'ny lafiny maro, lafiny maha-olona ny olona aloha zany ny olona manontolo mba tena hisongadina izy tsy menatra mijoro ary indrindrindrindra rehefa mba tafahoana amin'ny vahiny na ny olo-kafa dia mba afaka milaza ny heviny. Tsy ireo tsara fa amin'izao fotoana izao nke atao misy afaible na aresy ny malagasy dia mora manipulena, mora anaovana izay tiana anaovana azy fa tena miaritra malagasy amin'izao fotoana izao. Za tena faly mihitsy zay no tonga dia nandrotsaka n'ilay souscription n'ilay fandraisana anjara iny tena makasitraka ka dia tsara mivalina. Eo amin'izay famerenan-kasina maha-malagasy izay dia tsy afa-misaraka amin'izany nefa ny firaisankina samy malagasy ho hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Mila mirahina isika malagasy
satria tsy mendrika ny malagasy izao fahaverezana ara-kolotsaina sy ny fahaverezana no ny fantrana lalina izao. Fa raha miraha iny izy misy solidarité dia afaka izay dia izay hevitro dia andao tsika raha iny amin'izao fotoana izao tsika sahirana mahantra tsy manako lazainy fa raha miraha iny tsika androdana izay zavatra tsy mety rehetra rehefa nangana vaovao mety tsy mety ny tsy miaritra tsy mety misy zany hoe miaritra zany ianao zay mahazon'ny olombelona izy olombelona na manana izy na mahantra izy tokony tsy ampahoriana hitanao le fantan'le ranga anankiray teo ary anga tsy mba mandray anjara ny fotoanam-patsakana misy heviny koa hoe ty maintsy resaka artiste izy tika zany tsy maintsy fantarana ny ambadika fa tsy hoe zavatra resahana misy zavatra tsy voalaza eo mba zavatra lehibe tsy mety miaritra hoe aminao ny antony tsy aty zany a mangirifiry mafy loatra mivoaka malagasy miaritra ny eta mavesatra na ny zavatra tsy hozakany dia ny tokony ataon'ny malagasy aloha dia tena mampiseho a zay solidarité zay firaisampirenena tsy maintsy atao aloha zay dia saina mihitsy no namboarina ny olona inge rehefa matanjaka ny saina manana conviction izy afaka manatanteraka zavatra fa zay conviction zay tsy eo fandrakandrana mipetsaka aloha tena izy. Ny filoha Marc Ravalomanana moa dia laza ihany koa ny fahavononany ny anoana ity hetsika ity. Fa nametraka fa nilasa vonona mihitsy na tena vonona raha mbola misy tadiavinareo mbola anampy a. Mpanao politika maro no tonga nanatrika ity fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fanodinana ny horonan-tsary nampoina ny rika ny valapariako ity. Afanisana be resaka tena nivy ny fiarahamonina ihany koa ilay horonan-tsary misy ny fanao-kevitry ny folohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teo aloha Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso. Mbola nanontaniany ny mpanao gazety an'ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa ny heviny momba ny fanao-kevitra nataony mikasika izay andeha raintsika avetrany ary ny fanazavana mikasika izay. Za ve tokony metranareo le fantaniana sady za le victime izy sa ho lafo matoa mivitsy mikitra ny rery zany rangaty zay fotsiny resahana fa aleoko mangina satria zany laza hoe mbola misy keo ny farany tsy foana ny fanatenana tsy zany zao samy milaza dolo izy any lazan'iny to tsy zao ihany ary izy andresana mihitsy vahiny avenivelany iny nge tsy olona ray za tsy mahalala an'izy fa izy koa mety tambesatra tao natiny loatra le feon'ny fieritreretana ray zay nanao ary no ela betra teo riny izy vao milaza raha tsy lazo pression avy an'ireny nga dia honandre ny hevitrintsika am'izay zay nahoana izy avao nisy ny teny iny tena tsaony tsy mahany zao fefela be fa telo andro efa trandro herinandro dra aloha tsy malala zay mifandraisa koa zay fa zay fotsiny resahany hoe vitsy mikitra ndrehetra tsisy namoaka iny raha tsy nisy nanana profita na raha tsy niteny izy professeur James ave dia hiteny andreny professeur be reny ata izy niteny azy tena mpisakafoanina sa tena fivoriana sa namany tao ihany namoaka azy fa zany zavatra tena mamofady zany tsy fanao mihitsy zany eto amin'ny tena fandikana famadihana tanindrazana mihitsy zany trahison filazana zany. Fa vao nitranga-piarahamonina indray tena nanao fitokonana manoloana ny tsena ny androany ny mpivarotra ao amin'ny tsena na anosiala akasain'ny commune hoe sorona izy ireo ary arodana ny trano fivarotana izay toeran'ireto mpivarotra ireto tany toerana nanao ny fanadidina mikasika izay androany tsisy kamiray sy tahirinena. Manodidina 500 mizato ny trano fivarotana eto amin'ny tsena eto anosiala eto. Raha araka ny fanadihadiana nataona tety an-toerana ny taona 3 sy 4 arivo izy ireo no nomeny commune alalana anorina tsena eto ary samy manana taratasy ara-dalàna avokoa. Kasain'ny commune amin'izao arodana nefa ary hoe sorona indray izy ireto antony fitokonana. Misy moa zany a ny hetsika tahaka an'izao zay hetsika pitoniana mitinina pasifika ary misy ihany koa ny ara-dalàna zany hoe ny eo amin'ny anivon'ny fitsarana zany a sy ny rafitra rehetra zay azo a hitondrana ny fitarainanay koa mbola veriko indray a
fa raha ny fananganana fotodrafitrasa tsy maintsy isy ve ny dommages collatéraux, tsy maintsy androdana ve, tsy maintsy eto amin'ny toerany ve izay zavatra zay no atao tompoko. Koa mino izay averiko indray maninaitra akaika indrindra hatrany amin'ny filoha ny filohan'ny firenena ny rafitra rehetrarehetra mba hijery akaiky an'izao fiainam-bahoaka zao tompoko. Zay misy le manahirana tompoko satria ingaben'ny tanàna dia nanamafy hoe miala fotsiny amin'izao tsy misy mesure d'accompagnement mazava fa dia miala dia mitady ny toerana isitrihana le olona dia very ny asany very ny fotom-pivelomany dia midébrouiller zany le olona ka mampalahelo tompoko amin'ny mahasamy malagasy ve indrindra ny maire avy amin'ny synonyme hoe syndic zany hoe miaro ny mivantana ny vahoaka dia izany ve tompoko ny fanapa-kevitra tokony atao tsy hifampidinika tsy hifampiresaka ary tsy isy fitsinjovana an'ireo vahoaka madinika ireo hoaiza ary izy ireo tompoko. Nanantona ny lapan'ny tanàna izahay naka ny hevitry ny ben'ny tanàna isy tsena manara-penitra ho atsangany eo amin'ilay toerana raha ny fanazavany saingy tsy nisy resaka kosa ny ametrahana ireo mpivarotra ireo mandra-pahavitan-tsena tsy eny izay voalaza fa efa nahazo famatsim-bola saingy tsy mbola fantatra kosa na oviana no hanomboany asa tsy emotra amin'ny fandrodanana araka izany ny commune. Arak'izay voalaza dia tsena natao tsena itoerana io tamin'ny 1999 raha ben'ny tanàna teto nangataka ny toerana hatramin'ny tony isan'ny commune tony dia teo moa nanaovana ny commune ny nanaovana ny CSP2 ary nisy natokana ho tsena. Amin'izao fotoana zao dia misy tetikasa anorenana anatsarana io tsena io zay tsena manara-penitra moa zany zay efa nazahoanay famatsim-bola. Reo olona zay mitokona tsy mety alireo ataoko hoe ny akabetsahany ny maronisa dia tsy mpivarotra fa nanao ny toeran'io ho toeram-pinenana zay mazava loatra fa tsena fa tsy toeram-pinenana. Projet io tsy memotra izahay fa miezaka kosa zay anaraka ny ara-dalàna rehetrarehetra amin'izay fandrotanana izay ezaka izay raha ohatra moa tsy mety amin'ny hoe fampirarana tsotra araka ny teneninay hoe miantso zay reo olona zay mbola miizanona dia tsy maintsy zay mindroso amidingana ara-dalàna koa zany hoe nantona ny fitsarana izahay ka nay ny ordonnance zany ahafahanay mandrava reo tranondreo. Toiza kosa ny fanazavan'ny mpivarotra mikasika izay fisian'ny toeram-ponenana izay ato anatin'ny tsena. Mazava ho azy fa tsena matsena trano zany ary amin'ny mahatrano azy misy sécurité ihany koa ary matoa misy entana tokony sécurité zay mahatonga ny olona ao anatiny sady misy petrahana ny varotana. Ny 20 oktobra hatramin'ny rahampitso ny fiam-potoana nomen'ny commune ialany mpivarotra eto amin'ity toerana ity. Somary nanaitra nandritra ny nanaovana fanadihadiana ihany koa ny fahitana peta-drindrina naparitaky ny commune dia ny filazana fa mandritra io fiam-potoana io ny tokony andravany tsirairay ny trano sy ny tsenany. Andrasana rahampitso indray araka izany ny toy ny tiraraha ity. Fatao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia hoentiny Jessica Miray sy Tahirinena afantatra ny asana mpamaky vato na hoe nakarera isika raha atao mpangotokana satrotra ny asa ary miatra amin'ny fahasalamana mihitsy fanadihadiana. Asa karera zaza mambehivavy no betsaka miasa eto amin'ity karera eto Ambohidratrimo midi. Amin'ny maasa karera azy mamaky vato no asa eto ambanina masoandro migaingaina be toy izao vao mangiran-dratsy anefa dia eto ary tsy miala raha tsy maty masoandro. 9 hatramin'ny 7 ariary isan'andro no azo rehefa mba tena mandeha ny tsena. 10 ariary mantsy no amarotana ny vidiny iray bidon amin'ny vato vavaky. Raha 7 ariary kosa ny ividianan'izy ireo ny iray kalesa amin'ny tony antsoina hoe bloc intony. Ireto ny vakina ho tonga lasa vato kely vao afaka amidy. Asa mafy mitaky herim-batana ary miatra amin'ny fahasalamana mihitsy. Za zao vao embolana nataoko ve mivarotra manao vary mandeha ka tsisy manambola ny olona dia najanona. Ny fikasianan'ilay vato lehibe tony no tena mandreraka dia ny fatahorana amin'ny tanana sendra voan'ny marsety voan'ny vato
maso efina fa io no misy tsy maintsy atao rehefa mikarama eo amin'ny 4,000 isan'andro eo fotsiny dia zay eo tena efiny zany fa ny fiainana efa tena lafo zao tena efiny zany 4,000 zany ie roa ie tsy maintsy toy zao nena asa ny ina moa zany ny herintsandro ny tena ampiasaina fa tsy mampiasa vola dia zay aloha mety ny tsisy ie raha ny safidy aloha dia tsy hanao an'ity mihitsy tsy na ny aina sy ny fahasalamana tsisy tokotaniny fa tsy maintsy hoe miasa fotsiny zay zany zao dia isa mandeha maraina zany zay dia hariva mialety mahaty masoandro ary indraindray eto foana zay miandry an'le izy ka ny asako taloha zany nivarotra nanao legioma dia rehefa nandeha zany le izy dia le legioma moa mora sima dia re tsy mandeha firy le izy dia nijanona kely mihitsy ny loha satria miantoka zay amin'le izy dia nefa ny tsy miverina zany zay voalaza le izy maty antoka zany zay dia aleolo manao an'ity satria ity zany mba ohatrany hoe toa dia miasa tiana ao anao zany dia zay mahatonga anay ety akoatra ny hafanana migaingaina mantsy betsaka ny olana ara-pahasalamana ahina amin'ity azy ity sarotra saingy tsy maintsy afiana ny asa tamin'ny karera zany tena mafy satria ny tanana atahorana ho voapoka le marsety ny maso koa mpiteampito-bata dia mivovoka amin'le izy koa zany makany amin'ny olona dia mety miditra any anaty any zany le izy mety tsy mana fahasalamana anay mihitsy zany le izy na nainandro eo tara zany dia tena maina nefa tsy afaka hoe zay zany fa tsy maintsy hoe ity zany ny asa mafy le izy fa tsy maintsy atao tena sady mamizaka makarary VDP zany hoe tsy maintsy atao fa tsisy asa atao fito amin'ny fitopolo fiango 400 izao ny tany fantrana eto Madagasikara raha ny tatrana avoaka ny banky iraisam-pirenena farany tambony indrindra tao anatin'ny 10 taona zany miteny ho azy ny vokatra miteny ho azy ny sary miatra amin'ny atovilan'ny malagasy ny fantrana fa mikakaiky kosa ny tatsaha fa tsy misy ny vokatra miakatra noho ny fatarany orana eto Madagasikara ireo vokatra kely antenaina telan'ny biby saripaka ireo mpanao alabotry arak'izany mena ny fidiram-bola izy ireo raha ny fanazavana sy ny fanadihadiana nataony Njavandremaefa sy Mateo Prince ranoritra tanimboly vakivaky no hiteny an-tsaha miato daholo ny fambolena raha ny fanadihadiana natao teny an-dalan'omby afoko tany andidiny komina Sabotsina Mena raha isa taona voalohan'ny volana Novambra tahaka izao dia orambe saingy tsy nisy izany tamin'ity taona ity lanomasom-boly sy fanafody ny vola kanefa ny vokatra tsy miakatra raha mambolenana zao raha tamin'ny fotoana nisy orana izy tsisy ray volana raha tesa misy dia miakatra azao nefa ny mamboly ianao dia voavaky izy dia ho an'ny biby reny hitanareo ho an'ny biby reny ny anana satria le rano tsisy na anondraka renao raha maloto dia vao may mirongatra le biby tena tsisy vokatra miakatra ohatrany taloha zany zao ny fambolena fa kely maivana kely ny vokatra efa na azo tsara mihitsy zay indrindra fa vary na vokatra be rehefa nisy orana nisy rano fa tamin'ity tena mijaly sady tsy mamboly vary raha zao zay tsy mamboly anana toy ny alkoverto zany zao tonga vokatra tsara noho izy zao dia ny laisoa ny tsaramaso ohatr'izay fa ny anana koa rehefa ohatr'izao indraindray ho an'ny biby fa misy vidiny ihany izy na ho an'ny biby raha tamin'ity tena tsisy ny vokatra zany zao tsy dia mety mihitsy satria tsy inona ny biby manjaka efa mbo mitirety fanafody ihany zany zao ny olona fa tsy masihaka tsony mihitsy le izy satria efa tena maina le zavatra ambolena zany dia manjaka be le izy dia misy fetraikany amin'le tatsaha mihitsy zany zao zavatra rehetra sy ambolena voatery mandavaka hatrany amin'ny 3 metatra izy ireo azahoana rano hanondrahana voly tsy maharitra ela izany ny ampitso dia ritra raha ny fanazavana nentin'izy ireo hatrany ritra ihany koa ny lakan-drano izay manamorona ny toeram-pambolena
io lakan-drano io izay entina manodraka ny valam-paris raha sendra fahatarany orana. Tsy izay ihany manjaka eny toerana ihany koa ny tsy fandriampalemana. Misesisesy ny alabotry izay tarainy andreo tatsah. Ny biby fiompo sy ny voleny an-trano tena lasibatra amin'izany. Dia faharoa zany indray ny alaboty zany mandeha satria ianao raha io ka tsy vaombina ianao dia misy manararoatra. Dia raha tsisy an'izao fasika dia zao zany tsy afaka tsisy iveloman'ny olona. Ny kanala zany iny efa tena ritra dia iny sokafana angamba zay zany ny hevitra hitako hoe sokafana tena ho alalinina mihitsy ny renirano rehetrarehetra iny zay vao afaka isa rano. Mangady lavaka lalindalina zany zao zay raha te amboly dia zay vao mahazo rano kely. Dia amin'io ao anatin'ny herinandro ngamba indray mandeha manondraka le fambolena. Tsisy rano ny ambandratsa mangady lavaka lalindalina hafa indray. Dia zay indray vao tondrahana ny sasany. Resaka sinitsiny ary zao miasa resaka tondrahana amin'le popina motera reny zany zao ny tondrahana anana satria tsy mety tsony izy fa satria vao maka rano aminazy zany zao ianao dia maloto. Dia tsy matateraka le antondrahana tsy fa dia miasa zany zao popy aty. Na ny mpiantoka raha tsy mandalo intsony noho ny vokatra miaratsy araka ny voalaza trany. Azo vinavinaina ny siany fikaram-bidy eny an-tsena amin'ny kalitao ratsy aza. Fa mbola lavitresaka kosa ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo antsika eto Madagasikara raha ny taramarika amin'izao fotoana izao no jerena. Monja lanina raha ny avy mananasy toky raha marola. Malagasy 10 metry sy iray tapitrisa no miaina anaty tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka tamin'ny taona 2024 ary ny 7 isanjato amin'ireo dia ankizy avokoa raha nitatra navoaka amin'ny fikambanana iraisam-pirenena na ny ONU tamin'ny volana Jolay lasa teo. Arahina ny akaran'io isy ho avy evatreny amin'izao taona 2024 izao raha nitatra hatrany. Tsy ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ihany no ahitana izay tsy fanjarian-tsakafo izay fa efa saika manerana ny nosy mihitsy. Ny fahantrahana sy ny hafanana be loatra no anisan'ny mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika fa ankoatr'izay eo ihany koa ny tsy fihinanana sakafo misy otrikaina ka mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny olona iray. Ny fahitana anazy tena hoe mbola betsaka zany ny zazatratra ny malnutrition eto Madagasikara. Raha ohatra zao ny chiffre farany dia hitantsika hoe 42% ny zaza latsaky ny 5 taona zao mbola tratra ny atao hoe tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na hoe malnutrition chronique ozy izy tsika. Dia manaraka an'izany misy ny karazana malnutrition izay tsy fantatsika, ohatra hoe ny resaka fampiana vitamine isan-karazany izay tsy hitantsika maso zany satria ny acteur rehetrarehetra na mpisehatra rehetrarehetra miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia mieritreritra foana ny hoe malnutrition chronique. Manaraka izay ny acteur rehetrarehetra ihany koa dia mieritreritra foana hoe ny any amin'ny faritra atsimo ny foana izay hoe tratrany kere foana ny atao hoe malnutrition fa ny aty an-tanan-dehibe koa dia mety ho tratrany malnutrition, mety na ny olona rehetrarehetra dia mety possible tratrany malnutrition. Zay information na hoe donné tsy anana betsaka ny tsy manana azy ary mbola sarotra sy ho lava ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao ny jerena. Hatreto tsy mbola misy ny paikady maharitra ary sy ny fanjakana edina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika ary diso miankina be loatra amin'ny mpamatsy vola sy ny fikambanana isan-karazany amin'ny fanjakana amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo antony mbola mampitarazoka ity trango ity eto amin'ny firenena. Matetika manko ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia hoe misy tetikasa foana eo, misy projet zany mifinancer dia misy projet nefa tapitra le projet dia tapitra ihany koa izay asa rehetrarehetra natao. Fa ny zavatra tokony ataontsika dia hoe ahoana ny ahafahantsika manana système maharitra, paikady maharitra mba hoe rehefa akoatra ny resaka projet, akoatra ny resaka hoe subvention amin'ireny partenaire isan-karazany ireny dia inona ny zavatra tokony ataontsika mba ahafahantsika hoe manana action maharitra zany eo amin'ny izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay. Tontolo androany tetsy amin'ilay Baveantaninarenina ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy sakafo iray ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo indrindra fa ny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny ankizy enina ka hatramin'ny 14 taona.
ny lafim-baovao ny fanatanjahantena indray dia tsy ho afaka andray anjara amin'ny lalao andro fahadimy ifandrianan'ny Baren'i Madagasikara sy ny Écureuil any Benin raha ampitso alakamisy any Cotonou amin'ny fifanitsanana mondial na 2024 i Yannick Pandor izay mpiandry Tsatoby olana eo anivon'ny passeport no antony tsy ahafahany ity mpilalao ity raha nambaran'ny mpanazatra Eric Rabesandratana. Ankoatr'izay dia nomafisiny akoho fa tsy afaka ny andray anjara amin'ny lalao ifandonan'ny Tanzania sy Madagasikara etsy amin'ny kianja Mahamasina ihany koa. Mpiandry Tsatoby miisa 2 ihany araka izany no hitrantsehatra izay ahitana any Melvin Adrien sy Mathias. Tsy maintsy hosonoina kosa nefa hoy ny mpanazatra i Yannick Pandor. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia tsy afa-bela manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 i Maurice amin'izao fotoana izao. Tsy mitsambitombo ireo olona mitondra ny tsimikaretina ary efa betsaka ihany koa ireo maty vokatry ny fisian'ny variant Delta. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Tato anatin'ny andro vitsivitsy mitombo hatrany ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ao Maurice. Tafakatra 70 amzato ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora. Ny 430 amzato amin'ireo tranga tsy atahorana. Raha 13 amin'ireo marary no voaterina amin'ny jirony hopitaly. Raha nitatitra hatrany ny 20 oktobra lasa teo 700 ny tranga hita tao anatin'ny herinandro. Ny 20 oktobra dia namoaka antotanisany teo anivon'ny parlementaire tao an-toerana fa 2,2 alina ny tranga nandritra ny 420 andro. Izany hoe manodidina ny 500 isan'andro. Ny fiady ho an'ny herinandro teo mananika hatrany amin'ny 5,700 ny tranga voamarina. Mampiseho izany fa mitombo hatrany ny isan'ireo marary ka ilana fitandremana sy fahamailona hoy ny mpitsabo. Tetsakilan'izay nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny ministry ny fahasalamana tao an-toerana fa ny 70 amin'ireo tranga 5,700 dia avy any ivelany na ka importé avokoa. 570 no nahiditra hopitaly ka ny 9 amin'ireo dia miaina amin'ny alalan'ny taovam-pisefona artifisialy. Tranga variant Delta 520 no hita tamin'ireo tranga, 20 tamin'ireo tao an-toerana ary ny 3 avy any ivelany raha nitatitra hatrany. Tsy mitsambitombo manoloan'izany ireo maty. Tao anatin'ny herinandro tafakatra 770 izy ireo raha mbola manodidina ny 10 eo izany teo aloha. Izany hoe niakatra 700 isanjato ao anatin'ny herinandro. Ahina hatrany ny tombon'izany raha tsy voafehy hoy ny fanazavana. Raha faingo 570 isanjato ny mponina ao Maurice no voan'ny Covid-19 nanomboka ny taona 2020. Olona 7,707 no nahavita vaksiny fatra voalohany ary 7,703 no nahavita vaksiny fatra faharoa. Manoloana ity tranga ity dia nanapa-kevitra ny ministry ny fanabeazam-pirenena tao an-toerana fa mikatona avokoa ny sekoly ambaratonga fototra, ambaratonga voalohany sy faharoa manomboka androany. Nisy ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitry ny sekoly samihafa tao an-toerana amaritana ny fepetra sy hiantohana ny fampandehanana ny fianarana ampitendavitra izay hanomboka rahampitso. Nanatanteraka fivoriana tena anivon'ny antenimieram-pirenena androany ny komisiona misahana ny arena kibonitany sy ny loharano stratégique niaraka tamin'ny parlementaire vahiny sy ny mpandraraha-pitrandraka Jessica Miray Tahirinena. Misedra olana hatramin'ny taona 14 ny sehatra ny fitrandrahana arena kibonitany teto Madagasikara. Nanomboka tamin'izay no tsy nisy fahazon-dalana nahazo ny trandraka ny voakintsony teto amintsika. Ao anatin'ny taona iray anefa vola mitentana manodidina hatramin'ny $20 no ampidiriny ity sehatra ity amin'ny fanjakana. Manao antsoavo araka izany ny solo-mavambahoaka mitarika ny komisiony loharano ara-stratégique sy ny arena kibonitany eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Eny izy manteneniko teo mandalo fotoan-tsarotra zao mikasika ny resaka arenan'ny kibonitany sy ressources stratégique. Io moa zany fa ela fa nisy fotoanany zany nisy ny fahitana, nisy ny fanantenana fa hoe anavitra ny Madagasikara zany arenan'ny kibonitany zany. Anavitra ny Madagasikara zany arena stratégique zany, loharano arena stratégique. Nefa moa
tsy araka ny zavatra nantenaina zany zavatra misy raha tsy teny fotsiny zao ny secteur minier rehetra dia nahato daholo zany na ny vatosoa zany zao atsika miteny zao tsisy afaka manondrana na vatosoa na reny arenan-kibon-tany industrial regny de io moa zany mpanatanteraka no maka an'izany décision zany hoe fepetra ny raisiny zany fa amiko ilaina ny assainissement tsy asiana hevitra zany satria mety misy zavatra tsy mety ao hitany mpanatanteraka kanefa kosa ny assainissement tompoka tsy tokony hijanona aman-taona volana ray roa volana io tokony hita hoe inona ny olana inona ny vaolana de jerena zany hoe tokony handroso zany nefa ny zavatra misy lasa taraiky atsika eto moa tsindriko tsy atika Madagasikara rery manana zany arenan-kibon-tany zany fa maro ny firenena mamokatra zany arenan-kibon-tany zany ka manao atsoavo ny tenako amin'ny mpanatanteraka zay ministra tokony andraikitra mikasika an'izay vonjeo faran'izay aingana fa latsaka ankanterena ny sehatra ny arenan-kibon-tany sia loharanokarena stratégique eto Madagasikara. Hatramin'izao ihany koa dia tsy mbola manana ministra ity ministera ny arenan-kibon-tany sy loharanokarena stratégique ity fa mbola ny prime ministre ihany no misolo toerana. Ary na n'ity fivoriana faharoa ny antenimieram-pirenena ity ihany koa azy no tokony andiniana ny mikasika ny code minier dia tsy mbola tonga eny anivo ny antenimieram-pirenena kory izany. Olan'ity sehatra ity avokoa. Anisany zavatra mampanahira an'io satria na ireo mpikirakira amin'ny fanamboarana taratasy afana manondrana arenan-kibon-tany dia tsy miasa satria tsy manana olona izy zay afaka iresahany mivantana zany ao amin'ny ministera. Mampanahirana izy andeha any lapan'ny Mazoarivo anao antany zavatra rery na fidinao amin'ny lapan'ny Mazoarivo zany na ny tenako solom-bavam-boaka ty mety sahirana hiditra amin'izany ka itsaka ve zay hoe directeur na hoe chef service tsy ho vitany zany ka eto moa zany manao antsoava amin'ny fitoeram-panjakana engany androany mety amindran'izay tompony andraikitra ambony zany zareo fa ilaina ny fahazahoany tompony andraikitra ambony misahana ny arenan-kibon-tany sy loharanokarena stratégique zany satria mampanahirana averiko indray io amin'ny prime ministre na iresaka zavatra mikasika an'izany isan'andro tsy haiko hoe inona fanapaha-kevitra anjareo fa zavatra misy fotsiny azadiny fa efa ela tena ela tsisy zany ino ma zany permis minier zany hoe fahafana azahoan-dalana hitrandraka afakana maka toerana ray hitrandrana zay zao tsisy mampanahirana zany de inona zava-misy mahita zavatra olona de miasa izy tsy hoe tsy izy tsy andeha anara-dalàna fa ny fanjakana manosika azy anao tsy anara-dalàna zay zany zavatra misy ka anisany mampikatso ny fitrandrana arenan-kibon-tany zany ny tsy fahavitany le code minier satria ny fitsipy-dalao zany tsy fantatra le fitsipy-dalao mihitsy zany tsy fantatra nanao baolina anao de tsy fantanao hoe inona zany fitsipy-dalao anaovana baolina eo zany zavatra misy ka manao antsoavy ny tenako androany moa zany mety misy conseil de gouvernement tsy fantako mety misy fanakatevitra ivoaka androany tsy fantako fa tsika miteny zao mbola zay zao ny zava-misy tsara ny mampahafantatra fa tamina alalana noty no nivoaka ny fampiatona taratasy fahazon-dalana hitrandraka tamin'ny taona 2024 izany raha araka ny fanazavana nataona mpandra rapitrandraka iray dia noho ny fifandonana ara-politika nisy tamin'izany no natonga ny fampiatona. Vaovao avy any Brickaville indray dia misedra fisarana natanteraka amin'izao fotoana izao ireo mponina ao amin'ny distriktan'ny Brickaville eo ny tsy fihodinan'ny orinasa izay mampiasa vahoaka ao an-toerana fa isan'ny olana ihany koa tsy fampiny tosika ho an'ny tatsa ary ny fanjakazakana ataon'ireo mpanjono vaventy ka mamoritra ny mpanjono madinika. Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Raha resaka ambony latabatra aloha dia tena angadiny fitondrana rajoely io no fanehon-kevitry ny olom-pirenena iray no sady mpanao politika avy ao amin'ny distriktan'ny Brickaville raha tafaresaka taminay raha tena miaino sy manome vahana ny eny fotony tsy andeha itrosa 300 miliara dollara anaovana teleferika mihitsy ny fanjakana fa manome tosika ho an'ny tantsaha eny fotony ary tsy rehare amin'ny fanafarana entana ka anadino ny tantsaha misy ny zavatra lahara-pahamehana noho ny kianja manara-penitra toy ny famatsiana zezika sy masomboly ho an'ny tantsaha eny ifotony tena latsaka ankaterena fahasarianana mihitsy ny malagasy zany
raha ty zany no jerena ny tantsaha ny vokatra tsy lafo ny sirama zay nieritreretina hoe andeha amelona ny toekarenan'ny faritra tsy mandeha ny mpiasa azy ao amin'ny sasima tsy mandray karama akory de tena sahirana mihitsy le olona amin'ny ankapobeny eo amin'ny fiainany zany de nefa moa zany a java-misy iainantsika am'izao fotoana zao a le sosialy mahoaka ohatrany tsy de hita loatra fa de hoe terrain manara-penitra EPP manara-penitra fa le fahasarianana manara-penitra ohatrany tsy de hita an'izao fitondrana zao loatra fa zay zavatra zay zany no matsiaro sahirana ary misy fokotany aza sasany efa ahitana olona mivarotra vilany mihitsy ny aty zany a misy tena hoe mpamboly de misy koa moa faritra le amoron-dranomasina zay manjono de raha iresaka fotsiny tsika am'le manjono zany zao de misy sambo zay lehibe amoron-dranomasina iny anaovana fitarainana amin'ny solony tenany pêche aty atao masina fa manao be marenina tsy mihaino mihitsy ry zalahy fa de sahirana le mpanjono kely a satria voarokany zalahy daholo zay tokony anjaran'le madinika de sahirana ny madinika zany amin'ny lafin'izay amin'ny lafin'ny fambolena araka le lazaiko teo zany a dia tsy lafo le vokatra amin'ny ankapobeny anika sahirana ara-bola mihitsy le olona satria ny vola nefa hozatry ny fiainana de tena latsaky ankaterena ao anatin'ny fahasarianana ny olona am'izao fotoana zao zany ankoatra ireo de nambarany ihany keo fa tena isan'ny faharany fiveloman'ny olona ao brikaville ny fivarotana manamorona ny lalam-pirenena vitsy anefa ireo mpandeha mijanona mividy izany ankehitriny noho ny asarotry ny fiainana ka miteraka olana amin'ny fidiram-bola ny vahoaka sasany vokany manjaka ny fivarotana ireo kojakoja ao an-tokantrano mba amelomana ny mpianakavy sy ny antohana ny fianarany ankizy namoaka fanambarana manoloana ny hafatarana ny fandanian'ny teti-bola ny teo anivy ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny CCOC Andomeratiana sy Mateo Prinsière no nitatitra amintsika ny makasika izay atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ampy zay ny tsy fanarahan-dalàna miverimberina momba ny fahatarana amin'ny fametrahana ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola hoy ny teo anivy ny fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny CCOC takin'izy ireo ny amoanjany malaky araka ny voalazan'ny lalàna izay manamafy fa ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola dia tokony ho voapetaka sy ho voaparitaka mialohan'ny 30 oktobra ny taona hitsahana manaitra ny rehetra araka izany izy ireo manoloana ny tsy fampiarana ny lalàna miverimberina zava-dehibe ho ny fiarahamonim-pirenena ny tokony sy ny fifanakalozana sy ny fifampitiniana iarahan'ireo mpisihatra rehetra hatsara ny andefitra ka mba ho teti-bola amaly ny filan'ny olom-pirenena marina no olanina sy ho ampiarina ka isy ny fampandrosoana radrariny sy mirindra no antitra terin'izy ireo fa tokony hitady vahaolana maharitra ny tompony andraikitra eo amin'ny governemanta ahafahana mametraka ara-potoana ny PLF isorohana ny fifandirana matetika miverina eo amin'ny mpisihatra rehetra zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny ministera mandritra ireo ady hevitra karakara ny fiarahamonim-pirenena makasika ny lalàna mifeny teti-bola mba isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olom-pirenena isaky ny ariary mivoaka amarana antsika ny vaovao dia atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nitondrany namana mpanao gazety Anjavandre Mahefa sy Mateo Prince aminao ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity akoatra amin'ny firafitry ny seny na ny voamiaramalio tena misana ny fifitanana amin'izao fotoana izao izay efa hita ho mitongilana mankany amin'ny fitondrana efa mikonkonina zavatra hafa indreny ny fitondram-panjakana amin'izao entana mpandanina tsy misy fepetra ity filohan-kehitriny ity amin'ny fifitanana ho avy tsikaritra mantso ny fanazavana nentin'ny tsolomahoaka fetra ary lamjafomololona fa misy ambadika fahafa sahady ao anatin'ny fanaovana io karine pokotany vaovao io inona nanao ambadika izao a fanovana karine izao na le teniko tany amboalohany nanao hoe satria fampanantenany ny ben'ny tanàna sy ny filoam-pirenena hoe digitalisation dia io moa izy efa heritaona ty aoriana mahery a voanivoaka fa nivoaka farany teniko teo a fahasembanana sy tsy fahatomombanana amin'ny ankapobeny no hita dia so sanatry ny ayatsy havanana fa efa voanareo izahay a efa nasianareo mafy izahay
fa no ny fitiavatanindrazany tiako Madagasikara ny tarihan'ny filora valomanana dia nanaiky any fifidianana tsy tomombana feno osoka feno doublon triplon tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo eny ny tiako Madagasikara fa so sanatria ianareo a sanatria sao de mbola mieritreritra fefa misy mety nge ny mpiaradia aminareo hoe zahay tao anatiny izahay tsy araka amin'ireo itsony fa raha sanatria reo mbola manao dia fantatray ny fomba nataony niaraka tamin'izany fotoana izany dia hijoro izahay ka mampitandrina indray izahay aoka re mba tsy ampiasaina eto Antananarivo reny vohatra indray amin'ny alalan'ity carnet ity izay tsy misy mandeha amin'izay izy volana tsy mpiteny ambaravarakely a araka ny teniko teo na nylazaina ara fa amin'ny volana janoary zany io a voa vao tena ho ampiasaina afaka ray volana sy tapany eo zany a ho ampiasaina raha ny zava-misy amin'izao tsika miteny zao na manafaniry sy mpiaino ajaina sy mpanaraka an'izao fandarana izao a tsy misy mandeha amin'izay izy fa nydisony be deaibe ankoatra izay anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana androany ihany koa ny mahakasika ny fanjakazakany vahiny eo amin'ny resaka fitrandahana drakaka eto Madagasikara ny vahiny no mahazo vahana sy mahazo tombony io ny fanazavana kanefa tsy misy fandraisana ndraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana mihitsy nahoana no avela anjakazakany vahiny toy izao ny sehatra fiarin'ny malagasy monopole tena hoe manao zay tiany atao a ny vahiny areo tsy tononona tsy manina reo sinoa reo amin'ny sehatra io aiza ny andraikitra reo anatin'ny ministera aiza ny fandraisanareo andraikitra ry ministera voakasika izany ministera ny jono aizany koa ny andraikitra ny avao aiza ny fandraisana andraikitra reo avy ny ministera ny varotra sy ny indostria fa avelanareo anjaka tokana ny vahiny efa nyteny reo mba hatsaratsara ny vidiny na ny eto toerana ara dia izao ny sosikevitra nataonyreo mpisehatra anivon'izany hoe karakarana nyzany drakaka nafoza izany aleo iso izy izy ny fifaninanana fa rehefa misy ny fifaninanana tsaratsara kokoa ny tolobidy fa izao zay tindry sinoa atao miandry anareo izahay ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao ministry ny jono mitodika aminareo izahay tsy nareo tompona andraikitra anatin'izany mila mahita vahaolo ianareo mandra-pahatonga ny fionatsika mandra-pahatonga ny fotoana fifanatrehantsika fa aza vela anjakazaka eto amin'ity fireneny ity efa eo ny fahasahiranany malagasy mbola venareo anjakazaka eto ny vahiny tsy azo ekeny zany lafinjavatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany anisan'izany ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024 izay mbola tsy tonga edanivon'ny parlemantera hatramin'izao teo ihany koa ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny fa indrindra ny sosialy sy ny ara-toekarena dia zay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko mamarana ny fotoanan'ny famparalambavao tamin'ity androan'ity historika ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra dia aza donona fa mbola misy ny fandarana global news aorian'izao fampalalam-bavao izao aorian'izay kosa ny fandarana saila zao ary aorian'izay rehetra izay kosa no anarahinao ny oronan-tsary indray amseo atotry ny MBS anao izay mitondra lohateny hoe qu'est-ce qu'on a encore fait ny sampana famparalambavao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko